Samy mitaraina na ny mpamily na ny mpandeha amin'ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny fitateram-bahoaka. Iretsy voalohany mitaky ny fampiasana gel désinfectant ary iretsy faharoa kosa milaza fa sahirana noho ny tsy fahafahana mividy izany. Aloha izany raha tena marina tokony ilaina foana mihitsy, tokony ilaina dia fa tsisy ilay dia tsy miteny fa raha ny tokony misy izany tsy maintsy asiana izy raha ny tena marina. Amin'izay voalohany zao amin'ny fotsiny misy gel fa tatea fa tsisy gel zany koa mihitsy miakavitsan'ny taxi be reo. Raha ny tena izy reo tokony ampiasaina satria ny amina amin'izao efa manahirana be fa miparitaka be dia aretina nefa arakaraka ny izany vao mainka nanadalana ilay sady fanisisika be tena le receveur tsy mampiasa an'ilay gel mihitsy fa raha ny tena marina tokony misy foana tena matao. Tsy efa nanomboka tamin'ny herinandro ambony zao nefa tsy nizaraina intsony a dia zareo nilaza hoe tokony tobitobila mividy nefa le versement efa kely be ambany nefa mbola nalana an'ilay gel indray a dia tena latsaka be indray le versement dia tsisy tombo ataon'ny tobitobila na izay mpampiasa azy a lasa-tsakakarama andraisina tsy mividy zay fa tonga dia miasa fotsiny roa isaky ny iray andro isaky ray izany a mahavita an-droa andro Nandritra ny kabary nataony tamin'ny alahady 9 aprily anefa dia nanome toromarika ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina ny amin'ny tsy maintsy ampiasan'ireo taxibe vonona hiverina hiasa gel désinfectant. Manoloana izany zava-miseho izany dia nanambara ny Général Janory Ribaka, tale général ny agence de transport terrestre na ny ATT fa fanampiana ihany nataon'ny fanjakana tamin'ny famatsiana gel désinfectant ireo fiara fitateram-bahoaka. Anjaran'ny kooperativa amin'izay no miantoka izany amin'izao fotoana izao. Nomena fotoana izy ireo hiasana mba ahafahany manjifa izany hoy ny nambarany. Toy izany ihany koa ny fanaovana désinfection nanazava ny Général Janory Ribaka fa hitsahatra amin'ity herinandro ity ny fiantohan'ny fanjakana ny famindrahana fanafody ka toy ny orinasa rehetra dia tokony hiantoka izany ny taxi be. Tsy dia misy resaka sazy intsony hoy ny tale général ny ATT fa entana ny olom-pirenena rehetra mba samy handray andraikitra manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Na ny mpandeha aza dia tokony manana gel désinfectant any aminy raha toa ka tsy manana ny taxi be andehanana hoy izy nanohy. Ny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra kosa dia nilaza fa anjaran'ny centre de commandement opérationnel na ny CCO Covid-19 no miandraikitra ny fizarana ireny gel ireny. Efa nisy ny organisation fanaovana izany hoe izahay commune urbaine Antananarivo dia efa miomana ary tsy afa-miala amin'izay fa organisation izay ny tapony voalohany tamin'ilay déconfinement natao tamin'ilay confinement natao azafady dia niraisin'ny association fity Antanana tanteraka izay désinfection ho an'ny taxi be urbaine izany hoe ny atao nivoan'ny CIA manokana sy ny suburbaine ndraisin'ny zareo tanana izay na ny fandrarana fanafody na ny gel désinfection dia rehefa vita izay dia amintsika amin'iteny izao dia ny CCO indray no mandray an-tanana azy izany hoe na ny urbaine ihany na suburbaine dia mbola ny CCO mandray an-tanana azy.